manana minitra vitsy a izarako zavatra amintsika teny amin'ny resaka hoe compétence ny zavatra resako andrano dia ny fahaizana inona hoe zafady fahaizana inona ny zavatra hainao mahay zavatra ve ianao inona ny hainao satria tsy hainao no ilainy olona fa ny zavatra hainao na ny zavatra anananao verika any tsy hainao ny tadiaviny olona fa le zavatra ao aminao raha dokotera ianao tsy hainao ny tadiaviny olona fa le fitsaboanao raha pastera ianao tsy hainao ny tadiaviny olona fa le fahasoavanao aminao raha mpivarotra ianao tsy hainao ny tadiaviny olona fa le zavatra midinao inona ny zavatra hainao afaka mitodika amin'ny namanao avy ianao tanivo izy inona ny zavatra hainao dia valio dia aza milana koa izy ariny ianao ka hoe raha anganony hainao dia zay olona liana amin'ny angano manodidina anao inona ny zavatra hainao fa rehefa tsisy zavatra hay ianao dia tsisy ilananao dia aza mitomano ho ilainy olona satria tsisy zavatra hainao dia tsisy zavatra ilananao dia ny zavatra tenen'olona ity koa dia tsisy ilana azy tsisy zavatra mba hainy satria ny zavatra hainao ny valeur anao ino ny afantarana anao ino no anatonany olona anao ino no iantsony olona anao ino no ilananao ary raha manana fahaiza manao sy fahendrenany amin'izany ianao zavatra anankiray no mahay zavatra fa zavatra anankiray koa manana fahendrenany amin'ny zavatra hainao fa misy olona mahay zavatra ataony olona tohatra fiakarana fotsiny rehefa vita ny ilany olona azy dia tsintsiniavany olona izy satria tsy hainy ny manisy tombambidy ny zavatra hainy sy manisy tombambidy ny tenany zay tondra n'ilay zavatra Samuela voalohany 16:15 hatramin'ny 18 Samuela voalohany 16:15 hatramin'ny 18 hoy ny baibolitsika ary ny mpanompony Saul taminy ino ankehitriny misy fanaratsy avy any amin'Andriamanitra mampahatahotra anao aoka ny tomponay ankehitriny andidy anay mpanomponao izay eto anatrehanao dia hitady olona mahay mitendry lokanga izahay hitady olona maninonao izy tsy hoe hitady olona hitendry lokanga fa hitady olona mahay mitendry lokanga vahaolana ho aniza ianao vahaolana ho amin'inona ianao raha tsy vahaolana ianao dia tsy ilain'ny olona ianao ilay fitendrena lokanga hatramin'izay nataon'ny Davida mety eo fafinaretany sofiny sasany mandray azy fa kay vahaolana ho an'ny olona ambony ao anatina problème tena sérieux satria tena hainy azadino fa ny zavatra ataonao misy mijery misy manara-maso ary misy mandinika ny zavatra ataonao misy mijery tsy voatery fantatrao ny olona mijery fa misy mijery sady misy mandinika misy miresaka an'io zavatra ataonao io an'io zavatra hainao io ary io no atafavoakanao na lasa lavitra anao Davida mety mitendry eny amoron-dalana mitendry eny an-tsaha mitendry fa ny olona rehefa mandalo dia matsapa hoe tena voafehan'ity olona ity mihitsy ity fitendrena ity rehefa ny delirany mpanjaka teny vahaolana hitan'ny mpanompony dia olona mahay mitendry
no ilaina mba hitendry eo akaikiny hikalme hisapeze ny delirany. Zaminy fa marobe ny mpitendry tamin'ny fotoan'androny fa ny an'i Davida miavaka. Oka hiavaka ianao raha amin'ny zavatra ohatrany hoe mitovy. Misy olona folo eo manana zavatra mitovy aminy ianao fa ny ianao miavaka ny ianao. Hafa ny fanaovanao azy. Azadiny fa miainao anatina tontolona fifaninanantsika. Monde de compétition, zany monde de concurrence, zany ty tontolo iainantsika ty. Zay zavatra ataonao androany misy concurrent, misy mpifaninana amin'iny. Tiny tsara raha mivarotra fotsiny ianao any an-tsena, vary no amidinao, mitovy ny vary. Mety mitovy le vary. Anatina tsena be anankiray, anatina bazary anankiray. Ahoana moa ny ananao antoka fa andeha vidy aminao ny olona. Nefa amin'ny olona mety misy 10 mpivaribary ao anatina bazary. Zany dia efa manimba ny moral anao sady ireo olona maro be manodidina anao satria concurrent daholo ny manodidina. Ary zany mahatonga ny olona mifamosavy. Satria tsy matoky ny valeurany izy dia amisaviana ny manodidina mba any amin'ny mpanjifany mandeha. Tsy zany ve zavatra reo olona ianareo mivarotra any an-tsena na azadino fa mpamosavy daholo ny ankabeazan'ny olona manodidina anao ao. So tsy fantatrao zany. Tahotra ny tsy aombo ny mahatonga an'io. Tahotra ny tsy ho tafavoaka ny mahatonga an'io. Ty tontolo ty tsy tontolo normal itsony. Tsy normal. Zao zany ny atao hoe andro ny aratsiam-panahy. Ratsy fanahy ny olona amin'izao fotoana zao. Ny amodika anao ny tanjony olona, ny animba anao ny tanjony olona, ny anrava anao ny tanjony olona. Zany ny olona amin'izao tena ratsy. Ahoana ny anananao antoka amin'ireo olona marobe manodidina ireo manao zavatra mitovy aminao. Ahoana ny anananao antoka fa ny anao no mandeha, ny anao no lafo raha mivarotra ianao. Dia ny fahaizanao miavaka. Za eto mbola tsy miresaka ositra mihitsy fa raha afaka pitso amin'ny sabotsy zao sy ny alahady zao vao miresaka an'izany. Fa ny zavatra resahana aloha ankehitriny dia ny saina. Satria ny zanak'Andriamanitra tsy mampiasa saina. Fa miantehitra amin'Andriamanitra izy dia apetrany amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa ny saina tsy ampiasainy intsony. Miavaka ny an'i Davida ny fahaizany. Dia ozy ny mpanompo ny mpanjaka hoe zahay mahita olona tena mahay mitendry. Walainay zany olona zany raha mety aminao. Ny zavatra hainao no ahatonga anao eo akaiky ny olona lehibe. Eo akaiky ny olona ambony toerana. Satria ny avy ihany no afaka makanao avy any ambany mametraka anao eo amin'ny toerana ambony. Raha lasana bavo-malala rehefa mahay zavatra ianao tsy mijanona eo amin'ny toerana ambany zany ianao. Fa misy olona iprésente anao hoe ity iranona mahay zavatra ohatran'izao ty olona ity. La loi de la présentation. Maminany ao ambadiky ity hafatra ity ho anao mahay an'ilay zavatra hainao. Isy olona iprésente anao eo amin'ny olona ambony toerana. Dia manomboka eo ianao sy olona io ifandray. Satria zany ny atao hoe olona varavarana. Olona manino hoe azafady olona misy ny atao hoe olona varavarana. Varavarana idiranao eo amina sehatra anankiray zany olona izany. Manokatra lalana ho anao izy. Manokatra varavarana ho le olona iny mihitsy ny varavarana ny idiranao teo amin'ilay sehatra. Tadidio zany. Ao ambadiky ny androany. Amin'io zavatra hainao io dia iaina amin'ny atao hoe la loi de présentation ianao. Ho présente ny olona ianao. Voatery hitanao maso fa iprésente anao mangingina any ambadiky any hoe misy madama zay ary, misy tanora zay ary, misy vehivavy zay ary, misy pasteur zay ary, misy lehilahy zay ary, misy olona ohatr'izao ary, misy présentation ataony amin'ny mangingina any ambadiky any noho ny amin'ny zavatra hainao. Misy présentation atao amin'ny mangingina any dia mitady ny numéro anao ny olona dia anantona anao ny olona, hiantso anao ny olona.
fa inona ny zavatra hainao. Fa Davida nahay tamin'ilay fitendrena lokanga. Tsy hoe mitendritendry fotsiny, raha manao zavatra aza mba manaonao amin'izao fotsiny, fa manana passion, firehetana sy fitiavana, tsy vola aloha ny voalohany fa fitiavana. Esory amin'ny volany saina rehefa manao zavatra. Fa zay mahatonga ny olona misoloky, mamitaka, mamarotra saka beloha satria volany ao an-tsainy voalohany. Ianao tsy olona vola fa olon'Andriamanitra ianao. Le fitiavana aloha, tiavo ny zavatra ataonao. Tiavo ny fianaranao, tiavo ny asanao, tiavo ny talentanao, tiavo ny donanao, tiavo zay zavatra ataonao. Asio passion, asio firehetany, tiavo. Idiro lalina fa za mivola aloha ny voalohany. Zay no mahatonga ny olona mora maratra sy manimba olona satria avy hatrany dia any amin'ny vola misay. Mahay mitendry lokanga izy. Azadino fa ianao rehefa prezantena amin'izay dia tsy ilay zavatra hainao iny ihany no hita, fa hatramin'izay ampikampin-javatra rehetra sy hatramina misy zavatra horesahanao amin'ilay olona ny prezantenanao, amin'izay zavatra mety ilana olona sy tavan-drana olona, hatramin'ny havanao aza ho avitra daholo. Za manana zany ohatran'izao, za manana vava ohatran'izao, satria ianao efa nomena accès dia manararoatra amin'izay ianao. Zereo tsara fa rehefa niprezantena i Davida dia zereo tsara nitohany teo amin'ny andininy fa 7:70. Ary Saul tamin'ny mpanompo mizary olona izay mahay mitendry tsara ka ento hoe ty amiko. Zereo tsara le condition. Olona maninona hoe dikan'izany averiny io raha tsy mahay tsara. Misy olona voaray amin'ny asa fa rehefa avy eo esorina satria tsy mahay tsara an'ilay zavatra akory, tsy mahavoafehy tsara an'ilay zavatra akory. Misy olona manantonanao satria nanantena izy fa ianao mahay an'ilay zavatra, rehefa tonga teo diso fanantenana izy. Fa mila hainao tsara ilay zavatra. 18 dia namaly ny anankiray tamin'ny zatoviny ka nanao hoe indro ny anankiray amin'ny zanaky Jese. Zany natao hoe ino zany? Présentation. Lazao ny namanao ho présenter ny olona ianao manomboka eto. Ho présenter ny olona ianao. Anankiray amin'ny zanaky Jese Betlehemita no hitako mahay mitendry, olona ray ny tadiavina, sady lehilahy mahery. Jereo tsara, ankoatran'ilay fitendrena misy kaskety hafa koa eo. Lehilahy mahery, inona koa? Mpanafika, inona ihany koa? Mahay mandahateny, inona ny farany? Lehilahy tsara tarehy. Zay le présentation any aty ivelany. Lazao namanao ao koa tsara ianao ety ivelany. Todia ao arina dia lazao ao koa tsara ianao ety ivelany. Misy karazana asa mitaky hatsarana. Misy tonga dia nahainao zay le zavatra fa ianao tonga dia tsy maresy lahatra avy hatrany. Fa misy karazana asa mitaky hatsarana ankoatra ny talentanao fa ny présentationnao ety ivelany. Satsy zany hoa dia lazao ny namanao ataovy tsara ny ety ivelany ankoatra ny zavatra hainao hoe. Ny Baiboly dia manindry mandrakariva n'ilay endrika ivelany io foana. Alohan'ny nifidianana rehefa hifidy an'i Saul ho mpanjaka, rehefa nifidiana ho mpanjaka i Saul dia nifaritany Baiboly tsara mihitsy ny hatsaran'ny Saul. Nofaritany Baiboly mazava tsara ny hatsaran'ny Sara vadiny Abraham, fa tsy izy manaja ny Abraham manao azo tomboka ihany.
no faritany baiboly mazava tsara mihitsy ny hatsarany Davida barimaso sy ny tariny. Inona ny dikany barimaso amin'ny hatsarany amin'ny fitenireny? Satria hiditra ao andapany mpanjaka izy, mila olona ao tsara izy. Na ny ety ivelany, présentation ety ivelany. Raha olona andeha lavitra ianao dia ilain'izany raha nasiana bavimala. Fa raha hijanona any ambany volo any foana ianao tsisy ilana an'izany. Na ho vakivaky tongotra ianao, na ho anana jambe lourde ianao ngeza ny tongotra ao, na ho feno karazana tsy fantatra inona vaivay lagala ny vatanao, lafoana ny mangazinao. Marina sadiso zany raha lasana bavamalala. Fa raha vao hiakatra amin'ny sehatra avy ianao dia mitaky hatsarany zany. Ianao efa tsara, fa ianao mila manome tombambidy an'izany hatsaranao zany. Ny tsenanao ataovy tsara. Indrandray le toerana iasanao, toerana ratsy mikorontana, maloto, fa ny hatsarana ety ivelany dia tena mikonty. Fatombolavy ny eo akaikao. Nefa ianao mivarotra hana-masaka, miandry any commune na andalo eo anadio an'io, raha tsy lafo ny tsenanao nga misy idiran'ny commune, dia hieretanao zany fatombolavy zany mandritra ny 5 andro. Inona ndray zavatra maimbo zany? Dia mijanona, mbola tsy afaka foana, ka raha tsy nalana avy eo afaka. Dia misy olona vao tonga eo tonga dia roany ilay fofony. Satria misy olona tsy mivaky loha hatsarana mihitsy. Azadiny fa Andriamanitra dia tsara. Any an-danitra feno fofona manitra, feno hatsarana any an-danitra. Ary ianao aviany ianao, aviany. Ny karazanao dia karazana aviany. Lazao ny namanao aviaiza ianao hoe anontany tsara aviaiza moa ianao io. Ianao tsy mamaly akory sady tsy miandra ny valiny. Aviany ianao, aviany amin'ny toerana tsara ianao, aviany amin'ny toerana manitra ianao, aviany amin'ny toerana feno voninahitra ianao. Mila tia zavatra tsara ianao, impeccable, impeccable avy ireny, impeccable. Zay ny an'ny Davida, zay ny karany eo. Ayayaya, ny ova sarangam-piainana io. Ilay olona na ilika tao anatin'ny fiarahamonina, na iliky ny mpiray-tam-po taminy, fa noho ny fahaizany an'ilay zavatra hainy, fahaizany an'ilay zavatra nananany ny mpiray-tam-po na nilika azy, ray aman-dreny na nilika azy, fa nilainy ny mpanjaka izy. Fa vao mafalina zay ko anao zay ailika ao amin'ny mpiray-tam-po io, ianao zay no verina fa tsinitsininy, ianao no akarina ambony indrindra mihoatra an'ireo, ary reharehany aminao ireo, ary ianao no anavitra an'ireo avanao ireo. Maminany azy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fehezo mangingina ny zavatra hainao, fehezo tsara, andrahoy tsara, fa tsisy pokaty zany eto. Tsangany tanan'izay pokaty rehetra, tsangany tanan'izay mahay zavatra rehetra, dia alohany ampidiranao azy dia tenanao amin'ny namanao ny zavatra hainao. Mahay mananga tanany, ampidina amin'izay ny tananao ary. Ohabolana 31:10 hoy ny baiboly, iza no mahita vehivavy tsara, na hoe iza no mahita vehivavy mahay, fa ny tombany dia mihoatra noho lavitra noho ny voangy. Ny tombany, ny valeurany, elle a bien plus de valeur que les perles. Ny fahaizanao no valeuranao. Ny fahaizanao no valeuranao. Inona ny hainao fa inona ny valeuranao. Raha tianao hitombo ny valeuranao dia ampitomboy ny fahaizanao.
toy ny fahaizanao an'ilay zavatra fa ino ny valeur. Iza no mahita vehivavy mahay mitombana dia mihoatra lavitra noho ny perle. Raha misy zavatra ataonao dia hidiry lalina. Raha misy formation momba an'izay mandany vola. Azalanina amina hanina daholo any volanao fa manaova investissement. Menara hoy ny Baiboly amidio ny fanananao azonao fahalalana tsara. Menara zavatra satria ny zavatra hainao no mitondranao lavitra. Raha misy fampianarana mombana business ka ianao manao an'izany, ndana mandoany vola manao an'izany, miaino an'ireo olona efa mahay. Sy fampianarana misy formation mombana asa tena, ndana mianatra. Zay no mahavoatsika zanak'Andriamanitra indraindray miavonavona isika. Mety olona zao tontolo zao no mampianatra kanefa tsy devoly no ampianarana. Ore olona zanak'Andriamanitra daholo ingany mpampianatra antsika tany ampianarana tany. Zanak'Andriamanitra ny profinao rehetra tany ampianarana tany ka tsy tany na tonga anao mba nahay zavatra. Misy zavatra mila ianarana, misy formation mila ataonao. Misy olona miavonavona noho ny fivavahany, miavonavona noho izy mivavaka dia tavela eo izy, taraiky eo izy. Mianara ny zavatra efa hainao, midira lalina ny amin'ny zavatra efa hainao. Misy boky mila vakinao, misy kasety mila enonao, misy horonan-tsary mila arahanao hatramin'ny farany, misy olona mila akaikezina. Davida manana ny fanamasina, fa misy dikany ny Saoly mpanjaka rehefa nelany ny fanamasina tsy mbola nalana teo amin'ny toerana mampanjaka azy, mba ianarany Davida ny atao hoe ohatry ny ahoana ny fiainana mpanjaka. Satria tsy tamin'ny zavatra rehetra i Davida iny Saoly ny raraka, tamin'ny fankatoavana izy ny raraka. Nisy zavatra nasaina nataony fa tsy nataony, fa tsy midika akory hoe tsisy ilana azy mihitsy amin'ny mampanjaka azy, fa mbola navela teo amin'ny toerana izy mba tonga ny Davida efa zajatra aloha ny atao hoe ohatry zao ny atao hoe mpanjaka zany. Zay vao nivonoana amin'izay Saoly dia iny Davida amin'izay nisolo azy teo. Misy fotoana ianao atao eo akaiky ny olona mahay zavatra mba hianatra ny zavatra ataony. Aza eritreretinao ho zavatra mandehandeha ho azy, reo zavatra mandalo eo ambanin'ny masinao reo. Fa Andriamanitra mampianatra anao zavatra. Tsy fantatrao fa hanao an'iny ianao indray andro, hanao an'iny ianao oriana kely ao, fa misy zavatra mpandalovina eo aminao. Mandray anavy era lasana vavy, tsy roa amin'ny tongotra ao anankiroa, ho tsaroanao ty toriteny androany ity. Fa misy zavatra ataon'le olona hitanao androany ho averinao raha-pitso. Ohatry zao ny fanaovany azy. Mety miasa amina grossiste ianao zao, tsy azoazonao onina mihitsy ange, fa anana grossiste ange ianao e. Ianao ange mety piasa ao e, fa ho patron ianao raha manana vision ianao. Azonao mo rota ange nitsimpona saloim-bary, fa lasa tompona tanimbary niaraka tamin'ny boazy. Avy amina mpitsimpona mankany amina tompony tsimpona saloim-bary fa lasa tompony tanimbary. Ary reo olona nitsimponan'ireo zay nanakivy anazy sy nanesoeso anazy reo lasa piasana. Aza dino fa Andriamanitra mampitsambikina fiainana. Misy an'ireo olona manesoeso anao reo piasa anao, hitady asa ao aminao. Ny zanak'izay nampahory anao izy dia tonga iondrika eo anatrehanao. Avereny hoe mampitsambikina ny fiainako Andriamanitra, mampitsambikina ny fiainako Andriamanitra. Magagy ho Andriamanitra io raha lasana bavana, tena magagy ho Andriamanitra io, magagy io. Inona ny hainao hidiry lalina
fehezo tsara, fehezo tsara. Aoka tsy ho diso fanantenana ny olona izay mieritreritra fa ho voky rehefa manantona anao, na ho afaka etaeta na ho afa-po rehefa manantona anao, fa oka hiaiko ny olona hoe tena hain'ilay zavatra. Renina manao publicité anao any ambadika any, dia hitarika olona ho eo aminao, sady mamelona an'izay olona tonga eo aminao ianao amin'ny zavatra hainao, no velona koa ianao, velona koa ianao. Ny olona amin'izao andro faran'izao mitady olona mahay zavatra.